tapaka ao amponareo mandrakariva riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Raiso amin'ny finoana ilay mofo avy any an-danitra. Raiso amin'ny finoana ilay mofo avy any an-danitra. Mofonainantsika anio filazantsara arkan'ny Jaona 9 ny andininy 4:30 hatramin'ny andininy 1:50. Raiso amin'ny finoana ilay mofo avy any an-danitra. Taorianany nampisakafoanan'i Jesoa ny lehilahy tsy 5 tany an-tendrombohitra dia niteraka ady hevitra ara-pinoana lehibe ny fanambarana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny mofonaina. Azo ambara mihitsy aza fa niteraka krizy ara-panahy mihitsy izany fanambarana izany, satria dia maro tamin'ny mpianatra no nihevitra no niala tamin'ny fanarahana azy. Nanomboka tsy nitovy tsony mantsy nitadin-dokanga tamin'ny fanazavan'i Jesosy Kristy io mofonaina io. I Jesoa raha niresaka mofonaina dia efa niala, efa nioarany lay mofo izay nozaraina tany anefitra. Efa miresaka mofo-panahy, miresaka ny mofo avy any an-danitra, efa miresaka ny mofon'Andriamanitra na ny mofon'ny lanitra izy, ka tsy mba honona intsony izay manandrana izany mofon'Andriamanitra izany. Izany no ezah'n Jesoa azavaina ary teneniny mihitsy aza fa ny mofo dia ny nofony, ny tenany no ho fihinana ho an'izao tontolo izao. Itsakilan'izay kosa nisy tamin'ireo mpanaradino mbola variana sy tavela tany an-tendrombohitra ihany, ka mbola nieritreritra lay mofo mahavoky, lay mofo mahagaga tao an-tendrombohitra ihany, tony amin'ny sakafony nofo ihany no mbola noeritreretiny izy ireo. Tsy nitovy tsony arak'izany ny tadin-dokanga. Ao anatin'izany fahasamihafana fijery izany no niezaka nanazava i Jesoa fa tsy maintsy raisina amin'ny finoana io mofon'Andriamanitra avy any an-danitra dia ny mofonaina io. Ambaran'i Jesoa fa avy any an-danitra io, ary ny ray no namboatra azy, no nanomana azy, no manolotra azy ho an'izay manaiky hino andray izany mofo avy any an-danitra izany. Ambara eto fa ny finoana no lalana andraisana izany. Ny antsoina hoe mino an' Jesoa eto dia izay manaiky fa i Jesoa ilay fanomezan'Andriamanitra, i Jesoa ilay natolotr'Andriamanitra ho famelomana izao tontolo izao. Ary antsoina hoe kosa tsy finoana izay rehetra mitady hevitra andikana na mitady hevitra ivelana izany famaritana nomen'i Jesoa izany makasika ny tenany. Misy ireo olona izay nimononmonina, misy ireo olona izay miteny sy mahita ny famaritana fotsiny momba an'i Jesoa hoe eto amintsika ny ray aman-dreniny. Ambaran'i Jesoa fa tsy finoana izany, fa ny finoana kosa dia ny fanekena ny olona iray fa io Jesosy Kristy io no fanomezan'Andriamanitra, io no mahavelona, io no mahavonjy izao tontolo izao. Ny mampiavaka an'ity mofon'Andriamanitra ity mofo avy any an-danitra ity zany dia izao: tsy mahavoky izy fa mahavelona. Ny diadavin'ny olona dia izay mahavoky na dia ho faty ihany aza. Ary efa nisy be dia be izany, nisy fotoana nihinana ny mana tany anefitra izy ireo, nihinana voky fa maty ihany. Dia voatsela akory
ninana ny mofo 5 sy azan-drano 2 ihany koa tany anevitra voky fa maty any, fa izay manandrana ny mofon'Andriamanitra ilay mofo avy any an-danitra dia Jesosy Kristy dia ambara eto fa ho velona mandrakizay. Rehavako malala ny tompo ny finoana tahaka izany arak'izany no ilaina sy takiana amin'ny fanekena an' Jesosy ilay fiainana ho an'izao tontolo izao. Ny finoana fa tsy misy fanomezana hafa ankoatran'io Jesosy Kristy io no mahavonjy, zany no ilaina sy takiany ny soratra masina. Zava-dehibe ry havako malala ny tsy hanaovantsika ady hevitra intsony eo anatrehan'ny fanasan'ny tompo, raha miresaka fanasan'ny tompo isika, fa ny finoana no andraisantsika ny fanasana masina. Ny finoana no anekentsika fa inendrika hita maso aseho iny, lay fihinanana n'ilay mofo kely sy ilay divay kely no andraisantsika ny famonjena. Tsy hiady hevitra intsony isika hoe mofo ve iny, tenan'ny Kristy ve iny, tena ran'ny Kristy ve iny, tsia, fa ny fandraisantsika izany amin'ny finoana, zany no miteraka famonjena lehibe ho antsika rahateo. Rehavako malala, raiso amin'ny fanasan'ny tompo ary ilay Jesosy Kristy ilay fanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Raiso amin'ny fanasan'ny tompo ilay mofon'Andriamanitra, ilay nomanin'Andriamanitra ho anao, hitondra famonjena ho anao. Dia ho hitanao fa ho azonao ny fiainana dia ilay fiainana maharitra mandrakizay, ilay fiainana mitondra fahavelomana mandrakizay. Dia ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, ianao ilay mofon'Andriamanitra, ilay mofo velona avy any an-danitra ho fiainana ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao mamelona anay, eny misaotra anao nanaiko ho faty hitondra fiainana ho anay. Ary ankehitriny izay dia mandray izany amin'ny finoana, ka izay rehetra natolotra aho, izay rehetra nomena aho, dia ho famelomana ny fiainanay. Raisinay amin'ny finoana tompo ny tena izay natolotra aho ho famelomana anay. Ankehitriny izay dia mivavaka ho amin'ny fiainanay andavanandro, ny amin'izay tsy anahinay, ny amin'izay hohanina sy hosotrony, ny amin'izay hahatsiarovanay fa Andriamanitra mitsinjo, Andriamanitra mihevitra anay mandrakariva ianao. Misaotra tompony amin'ny fahasoavana lehibe izay efa nomenao sy tanterahanao eo amin'ny fiainanay, fa apetrakay ny fanahinay rehetra, ianao no andray an-tanana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen.